elaelaka tamin'iny maraina iny dia nandrotsaka ny fanamasina ho aminay ianao ary araka ny teninao mana hoe tsisy fehatra ny fanomezana ny fanahy dia nomenao be dia be indray izay tamin'iny maraina iny sotra betsaka Andriamanitra amin'ny fahafenona avy amin'ny fanamasina tsara dia tsara izao io izay mbola anketaetatrano ny fanamasina mandritry ny androm-piainanay ataovy mangetaeta ny fanan'Andriamanitra mandritry ny androm-piainanay izahay halleluja 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 mamelany elokay mamindrafo aminay aoka ny rano Jesosy anadio anay ho afaka amin'ny tsy famarina mpiainana rehetra aoka ny rano Jesosy anadio afaka amin'ny zavatra tsy mamendrika rehetra misaotra Jesosy io misaotra Jesosy io devolo fahavalo miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny fanahafafa rehetra resy amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahafafa rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahafafa rehetra misaotra betsaka Jesosy misaotra betsaka Jesosy halleluja 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 misaotra betsaka misaotra betsaka misaotra betsaka misaotra betsaka makasitraka aoka ny fanamasina indray tarika eto hiasa eto mba eto mino hafan'Andriamanitra tanteraka ty fotoana riva ity halleluja halleluja Jesosy ty lefi miranao latsaka hatrany an-tsany Getsemane hatreo ankava nany kalany lay tompoty sy laibe nanomeny ataontsika zany hira tsara be zany tsy lefy ny ranao tsy lefy ny ranao halleluja 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 fito sy arivo tsy lefy ny ranao hatreo atsany Getsemane hatrany akavoan'ny Kalvary fito sy arivo tsy lefy ny ranao latsaka lay tompo ty sy lehibe
Maravarana dia tsy ho voakasiky ny mpandrova. Haleluya. Happy Palina,
saja dunia tema Vakara sana mapinaricha Patunizi Anafakana Patamizi Sipeni kaza libediata Eri sioni daita Usulu niluguna mena Miura sana Apeira Ea Okanakuwa Kulifiderana Ufiumbini Laimesi Haleluya Sio sana Bandera kale pamutiti Kira kawas wenau Naizanakan jamanicha Waizam ikunau Papa di matanya Patinyana Azarabinau Sipunyana Ekeiza Azabelia Diela Dai madunana Ragalana Kaua não lia vini E bebida sambara Atira Okanakuwa Kulifiderana Ufiumbini Laimesi Ika aleluya Sio sana Bandera kala Pamu Okanakuwa Kulifiderana Ufiumbini Laimesi Ika aleluya Sio sana Bandera kala Pamutiki Bandera kala Pamutiki Bandera kala Pamutiki Aleluia Misula vento pegona na Eu dizemos ao alimsal Até matin faca gana Isa Matsara Para tapun fire fana. Isn't checking in now.
Desejando mafia,
aminareo tsirairay avy rahalasana-pavy malalo ny tompo amin'ity tapany hariva ity indray. Alleluia, alleluia. Tahin'ny tompo ianao aorianan'izao ten'Andriamanitra izay entina ho anao amin'ity hariva ity. Resaka izay mpianatra anao mahakasika ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Telo volana sisa volana oktobra, novambra, desambra ity taona 2024 ity. Manomboka izao nefa dia manomboka miditra ao anatina krizy itsika ary izao grevy izay misy izao dia mety hitohy hatrany amin'ny volana desambra, mety hamarana ity taona ity mihitsy. Tsy mampitahotra anao nefa aho fa ny zavatra izay ho ateraky ny Jesosy Kristy izao dia isy fitotonganana be dia be, isy mety fiatraikany eo amin'ny fandraranao, tsy fantatra izay mety iseho hatrany amin'ny asam-panjakana. Fa izaho kosa amin'ny mampanompon'Andriamanitra kosa dia miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho fa izao manomboka amin'ity volana ity, ao anatin'ity telo volana ity, ny tompo dia hamatsy anao amin'ny fomba mahagaga indrindra. Izay minao izany tiako anao amen na mafy izy. Ary zaho dia tena mino an'izany. Fonom-bola tsy nisy ny krizy dia nanana finoana hoe ho vita ny trano ho tafoana. Tonga ny krizy fa vao maika aho tena manam-pinoana hoe ho vita ny tranon'Andriamanitra. Inona ny antony? Ny antony dia nampianatra ny tompo nanome fahalalana, fatakarana ara-tsoratra masina izay ho zaraiko aminao. Fa raha ho arahanao tsara ity dia hanomboka ho tahian'Andriamanitra amin'izay ianao. Mino an'izany ve ianao? Izy amintsika ny mitady fanambinana ara-bola mba hatsangana ambony ny tanin'ny ankavanana. Tena tianao ve ny mba hampisambotra amin'izay? Amen sa tsy amen? Tena ilainao ve izany? Tsy hitrosa intsony ianao, tsy hitrosa intsony ianao, ho tonga fantsim-pitahiana ianao. Ny eo tsy lany eo miditra ihany, ny eo tsy lany eo miditra ihany. Mino an'izany ve ianao? Alleluia! Ny fifazam-panahy dia misy karazany fifazam-panahy, misy karazany fito. Tsy ho tanisaiko eto fa ny anankiray amin'izany dia fifoazana ara-bola. Fifoazana inona hoe? Misy izany. Alleluia! Noho izany dia atoroko anao ny lalana, atoroko anao ny fomba izay ahitanao an'izany fanambinana izany. Izany dia resaka aminao ny amin'ny ampahafolo-karena sy ny fomba tsara indrindra hanomezana azy. Mamelahy iteny fa eto amintsika dia zara raha misy 10 isanjato, zara raha misy firy ny tena mandoa ampahafolo-karena. Zara raha misy, tsy akory hoe mandoa daholo nareo mandoa ato zao, mandoa hita zao taren'olo zao mandoa zao. Jereo le tarely eo akaikinao mandoa hoe teneno izy za hoe mandoa. Fa nareo rehetra milaza mandoa reo dia ny 10 isanjato aminareo any ny tena mandoa araka ny tokony fandoavana azy. Misy fomba fandoavana azy. Maro amintsika mandoa ampahafolo-karena, za zao mandoa fa lazaiko aminareo fa tena natsapo hoe diso ary tsy mety ny fomba fandoavako azy. Dia novaiko izany, nanomboka nanova aho ary mino aho fa hita Andriamanitra ary ho azoko Andriamanitra. Ho teneniko Andriamanitra hoe azoko amin'izay ianao. Halleluia! Mety mitenenao zatoetra amin'izany dia mizatoetra ianao fa tsy tafavoaka ianao dia manomboka kivy ianao hoe satria inona ny antony? Ny fomba fandoavanao azy mihitsy ny tsisy, tsy mety. Ny ampahafolo-karena sy ny fomba tsara indrindra
anomezanao azy. Misy teboka telo reto aniza ny apafolo ny arenanao. Faharoa, fomba fanao tany amin'ny testamenta taloha ihany ve ny fandoavana ny apafolo-karena. Ary fahatelo, ny fomba tsara indrindra anoloranao na anomezanao azy ho an'Andriamanitra. Malakia toko fahatelo andininy Malakia toko fahatelo andininy fahafolo. Ho anareo mpandraraha, ho anareo tanora vao manomboka miary reo raha misy zenijedra koa eto. Samy manana inspiration manko reo tanora reo. Malakia toko fahatelo andininy fahavalo. Ary amakytsika amin'ny anaran'i Jesosy. Androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo, nefa hoy ianareo, amin'inona no androbanay anao? Amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozona amin'ny ozona ianareo nefa izao no robanareo, dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Ento ny amin'ny fahafolo-karena rehetra ho ao hatrano fireketako, mba hasikanina ao hatranoko ary zao toetra amin'izany hoy Jehovah tompony maro. Raha tsy sovako ny varavarolanitra ho anareo ka ampidinako fitaina manana mpiampo anareo, ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia avanim-bony voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompony maro. Ary ianareo ataony firenena rehetra hoe sambatra, fa tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompony maro. Teneny mafy hoe amen. Teo sambatra ve ianao? Ny hoe sambatra amin'ny teny grika dia hoe faly. Marina ny teny Jesosy, mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Aleluia, aleluia. Ampianatra anao makasika any amin'ny fahalalan-tanana. Ny fahalalan-tanana dia toetra kristianina izay tokony hanananao. Raha te hanana fiainatsambatra ianao, raha te hanana fiainatsambatra ianao, dia mila mianatra aloha ianao ny amin'ny atao hoe fahalalan-tanana. Mila mpanome ianao. Itsika dia nizarina ho mpandray, izay mihitsy ny natiorantsika. Ary rehefa menitsika dia faly. Faly mangataka ianao, dia rehefa mandray ianao dia faly. Fa ny Baiboly dia milaza fa mbola mahafaly kokoa, mbola mahasambatra kokoa ny manome. Firy amintsika re mba hafaly amin'izany? Firy amintsika mba mino an'izany? Ianao dia te handray fotsiny, rehefa mena ianao dia faly. Fa te hanoranao aho, fa mbola ho faly kokoa ary ho sambatra kokoa ianao raha manome. Aleluia. Verina antsika eto, aniza ny apafolo ny arenanao. Ten'Andriamanitra dia miresaka ny amin'ny apafolo-karena eto. Aniza ny apafolony. Ny fakanao zavatra tsy anao na ny fitazomanao izany dia lazaina hoe alatra. Marina aminao ve izany aloha? Marina ve sa tsy marina? Raha tsy marina aminao izany dia tsy za mihitsy mandeha haka an'ireo zavatra poketranao reo. Iny ny telefonanao Redmi 8 iny. Fa mpangalatra ny tompony dia afaka hitazona anao ho olona mpandroba na mpangalatra. Andiny favalo. Eo amin'ny favalo jereo. Androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo. Inona le zavatra robain'ny olona eto? Inona le zavatra angalarin'ny olona eto? Le zavatra n'Andriamanitra. Inona le zavatra n'Andriamanitra eto? Inona? Io dia moa tsy miteny daholo reto. Inona? Le ampafolo-karena. Zany efa manomboka tadisy tanontany. Aza mbola mitanondrika aloha ianao fa mbola iresakitsika. Aleluia. Aza mbola malaky mikeritra ianao hoe ho tahina ianao. Aleluia. Lehilahy. Zao ny ten'Andriamanitra dia milaza eto fa androban'Andriamanitra va ny olona. Dia mamaly izy ireo amin'inona moa no androbaina ianao? Dia hoy izy hoe amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Zavatra roa eo zavatra roa, ampafolo-karena sy fanatitra. Misy lenta anankitelo ny fanomezana an'Andriamanitra. Voalohany, ny lenta voalohany dia ny ampafolo-karena. Faharoa, ny fanatitra.
zay fanomezanao. Ary ny fahatelo dia fanatitra manaintaina. Fanatitra ina hoe na fanatitra tsy fohy. Iresaka anio tsika manaraka any fa io ny tena avolenta indrindra. Maro amintsika tsy mazaka ny fanatitra manaintaina io. Hitako tonga dia efa manaintaina daholo ny tareny sasany. Vao miresaka fotsiny dia efa manaintaina sady fa misy zany avitan'izany eneno. Miditra amin'ny lenta voalohany aloha, matetika ny olona tena mandoam-pahafolon-karena dia mandray fitahiana dia ho tafakatra ao amin'ny lenta faharoa izy ary ho tafakatra amin'ny lenta fahatelo izy. Fa hiverina kely aho eo amin'ny resaka ampahafolon-karena aloha isika izao. Io no mba tazomin'Andriamanitra ho azy. Raha tazomin'Andriamanitra ho azy zany dia tsy mangalatra mihitsy izy na manao antery. Izay manko rehefa mitoriny amin'izany, indrindra atao amin'ny fiangonantsika, dia be dia be ny teny mangoro-karena pasteur tsy mangalatra mihitsy. Raha ny Baiboly miresaka an'izany, tsy mangalatra mihitsy Andriamanitra satria azy ny zavatra rehetra. Izy no manome antsika hery ahavory. Dia Deutéronome 4:9-10. Mety miteny ianao hoe io volanay ene io zay ny sahina tamin'io zay ny tsemboka tamin'io Ary indrindra amin'izao fanaovan-trano zao dia be dia be. Io moa dia najanona ndraiky moa zany ny kantina fa mety be ny sahirana eny marina tena sahirana tokoa ianao mety tena mafy fa te hilaza aminao aho fa ny vola ny arena izay ny ampelantananao na kely io na be na ampy anao na tsy ampy anao dia izao ihany. Baiboly dia miteny fa Andriamanitra nanome anao hery mba havory arena. Izay manaiky an'izany tiako mba hideran'ny tompo izy. Mba mahafaly ianao ve zany? Ianao zany dia tokony hivavaka mehoala hery mba havoriko arena. Halleluja! Tamin'ny maraina dia ny fenoana hery ianao, ny fenoana hery ianao. Tsy hery anoherana foto, hery keo mba hitanao voly. Mafimafy le halleluja amin'izany. Ny olona feno ny fanahy masina dia tariny fanahy masina izy ho marina rehetra. Halleluja! Ho marina fitadiavanao, ho marina fitadiavam-bolanao, ahita lalana marina ianao. Tsika raha voaresana fanahy masina makasika ara-panahy be zany dia ny manolo tena manamasy tena dia tsy mijangajanga, tsy mampirafy hatreo ihany. Tsia fa ny ten'Andriamanitra azo hery ianareo. Azo inona hoe? Andriamanitra dia manome hery ny olony. Tsy misy olona feno fanahy masina ka mahatra be zany. Mieritreritsika rehefa feno fanahy masina dia tonga ara-panahy be dia Lazarosy fa any an-danitra no fonenako. Fa raha tena feno hery ianao dia le hery omen'Andriamanitra anao mba havorianao arena. Avory arena ne ianao. Avory arena ne ianao. Avory arena ne ianao. Izy no mamposaka ny masoandro. Efa tsy ampy ny masoandro. Mitaraina ankehitriny misy tetikasa teti-bolam-panjakana be dia be mivoaka avy any amin'ny banque mondiale any hiadivana amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Ny fiovavan'ny toetrandro hafanana miova amin'ny fotoana tokony mangatsiaka mafana be, amin'ny fotoana mafana be mangatsiaka be. Misy fiatraikany eo amin'ny zava-maniry, eo amin'ny vokatra, eo amin'ny zavatra atao eto ambonin'ny tany zany. Fa ny Baiboly dia miteny fa Andriamanitra mamposaka ny masoandro. Andriamanitra mamposaka ny masoandro. Alleluja! Andriamanitra no mandatsaka ranon'orana. Alleluja! Sinona dia nireo navita masoandro artificiel navita inona hoe? Dia za moa tsy dia mahay resaka teknôlôjia loatra dia vitan'izy ireo zany dia inona hoe ny antony mba ampitomboana ny fotoana iasana. Dia misy memonareo moa zany dia miseho ho Andriamanitra mihitsy. Dia misy moa ny teny manao zay vao tena tsy ahita tsony masony sinoa fa efa kely ohatrin'iny mbola tsy ampy toromaso ihany satria efa tokony hatory mbola mazava be indray dia tena adala mihitsy. Zay vao ahita sinoa be dia be tsy ahita tory, tsy ahisy mihiratra tsony masony. Fa Andriamanitra dia io avy keo nisy artificiel ranora, misy fiatraikany daholo reny, misy fiatraikany daholo. Fa Andriamanitra ihany mahay mamposaka ny masoandro sy mandatsaka ny ranon'orana.
dia raha inona ny tompo amin'izany tsy hainao nanao ranorana artificiel teto Antananarivo mba manontany kely mba alao renseignement raha ohatra mafanta mba hotrina ny volalany na fana manao an'izany ary fanaovana ranorana artificiel dia misy singa tsy maintsy fepetra tsy maintsy fenoana fa tsy hoe manga be iny dia isorany eo tsia fa misy fepetra ao misy température tadiavinao misy andehandrahoana tadiavinao fa Andriamanitra ihany tena mahay mandatsaka an'izany dia raha inona ny tompo amin'izany milaina ny fanaovana ranorana artificiel teto Antananarivo mba hampakarana ny voan'ny rano dia io mba amin'izay rehefa mba miakatra ny rano dia tsy antatra hoe tsy migrevy intsony rano jirojirama fa te ilaza aminao aho fa noho tsy fisiany rano tsy fampiny rano dia io tsy ampy ny jiro tsy ampy ny rano hosotroina dia jereo ny fatiantoka te ilaza aminao aho fa Andriamanitra ny tompony arena rehetra izany sy arena rehetra ny aminao dia avy amin'Andriamanitra izany halleluja halleluja izy no mampitombo sy mampamokatra ny zavatra rehetra ten'Andriamanitra dia milaza Paoly dia milaza izaho moa izy namboly Apôlôsy nanondraka fa Jehova Andriamanitra ihany no mampitombo Korinthiana 2:7-5 na dia miezaka azy ianao Andriamanitra ihany no mampitombo anio Andriamanitra ihany no mampitombo anio dia raha inona ny tompo amin'izany halleluja ary ny volafotsy ny volamena azy ny zavatra rehetra izy nahary ny zavatra rehetra dia raha inona ny tompo noho izany raha fantatrao fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia tsy alahelo ianao tsy alahelo ianao raha manome rehefa manotony ampafontsika na manome ao an'Andriamanitra alohany anomezantsika ny zavatra fakapanahy manafika antsika voalohany dia ny fitiavan-tena inona hoe ary ao aorianany rehefa avy nanome antsika dia ny manafika antsika faharoa dia ny alahelo marina ve zany sa tsy marina marina sa tsy marina rehefa nomenao takina ohatra ianao dia tonga dia ny fakapanahy manafika antsika voalohany dia ny fitiavan-tena ary rehefa avy nanomenao dia ny manafika anao ndray avy eo dia ny alahelo dia lasany dia iny dia tena nafoy ve fa raha fantatra hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ho faly ianao hanome an'izany akoatra anankiray mba meo kely ny portefeuille anao raha eo ianao mijanona eo izay atao anatin'ity alaiko anahy daholo dia efa miteny an'izay itodiko ariny ianao hosavantsika aloha aza miteny aloha mateny mihitsy ny anareo reto tsy miverina any aminao reto ray hetsy roa hetsy telo hetsy be izao dia raina ny tompo ty alaiko ty fa tsy omeko anao manao aleluia mihitsy io sa dia avy eo enao dia mi amin'iny pasteur alaiko ty tiany ianao verina aminao fa tsisy eto any ianao eo aloha ianao faly ve anao sa tsy faly faly hitanao faly matommy meme faly izy faly izy ka faly izy antanitsika faly moa ianao faly izy faly izy faly izy fa ty ny zavatra tsy hainareo efa vitanay komberaka efa niteny taminy volako ihany ty ka tsy mary zany frere hitanareo volako ihany ty zay mahafaly azy fa raha ohatra ka anazy ty nanjombony io tsy nivavaka tetsoany io verindalana io fa anay ihany io dia mitresaka taminy io nitio alo atao ve ty fa ilaiko rehefa mitoriteny avy eo mazoteranao frere rehefa manome an'Andriamanitra raha fantatrao fa an'Andriamanitra za faly ianao hanome azy marina sa tsy marina marina ve sa tsy marina satria anay ihany dia izy ary faly tena siosionatrehany fiangonana mihitsy na tsomy pasteur
Satria anay ihany io napetraka tao pasina. Raha fantatra fa n'Andriamanitra io napetraka ao boatinao, ao bakinao ny an-tranonao, faly ianao anome azy. Tsy alahelo ianao dia raina tompo amin'izany. Alleloia. Tsy fomba fanao tany amin'ny testamenta. Aloha ty amponimiko aty sao dia manjary. Matahotra ianao fa mbola hisy olatsoko indray rehefa avy eo. Ity fomba fanao tamin'ny testamenta ity dia tsy fomba fanao tamin'ny testamenta taloha ihany, fa fanao hatramin'izao ny fandoavana ny ampahafolo-karena. I Abrahama ny voalohany nitondra izany Genesis 4:4 andiny fa 5:20 hatramin'ny 20. Rehefa avy nandresy i Abrahama dia nitsodrano azy i Melkizedeka. Ao amin'ny Genesis 4:20 andiny fa 7:20. Genesis 4:20 andiny fa 7:20. Eo amin'ny andiny fa 7:20. Hotahiny avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka hotahiny avo indrindra ny Abrahama. Dia Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany. Isaorany Andriamanitra avo indrindra izay nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Taloha nanomezany Abrahama any Melkizedeka ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Dia lazainy ity iraky ny avo indrindra ity fa Andriamanitra dia nitany Abrahama ka nampandresy azy ny fahavalony. Rehefa fantatrao fa Andriamanitra ny tao ambadiky ny fandresena rehetra, tao ambadiky ny fombiazanao rehetra, dia mora aminao ny anolotra ny ampahafolony. Dia raina ny tompo amin'izany. Pikanao resy lahatra fa Andriamanitra ny tao ambadiky ny fandresenao. Alleluia. Ny olona rehetra mandony ampahafolony dia tsy adala. Ny olona rehetra mandony ampahafolony dia olona tsy malemy saina. Ny olona rehetra izay mandony ampahafolony tsy andefim-pivavahana, tsia, fa manana zavatra hijoroana mihitsy izy. Mahita n'Andriamanitra mijoro eo amin'ny fiainana izy. Misy tanana tsy hita maso miaraka aminy. Jakoba dia nanao izany ho voadiny. Genesis 4:20 andininy fa 7:20. Genesis 4:20 andininy fa 20 no vakitsika aloha. Eo amin'ny andininy fa 20. Andininy fa 20 dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro amin'izao alalana aleako izao ary hanome mofo hoaniko sy lambotafiako ary ho tafaverina somatsara ny amin'ny trano raiko aho dia Jehovah no Andriamanitro ary ity vato ity ahoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary izay rehetra omenao aho dia omeko anao koa ny ampahafolony. Halleluia. Halleluia. Ny voady izy taizy io toeran'io, taizy io toeran'io, io toeran'io amin'ny andiny fa 7:20. Zaho izy tsy mahalala fa hay ity tranon'Andriamanitra vavadiny lanitra. Halleluia. Mantany ianao ny tranon'Andriamanitra sy ny ampahafolo-karena dia tsy misaraka. Ten'Andriamanitra eto an-tranoko ny ampahafolo-karena mba hisiana hanina ao an-tranoko. Ny tranon'Andriamanitra dia mila hanina tahaka ny tranonao ihany. Amena sa tsy amena? Tena hisanina ve ny tranonao? Rehefa tsy hisanina ny tranonao tsy hitamanao ary maty mosary ao ianao. Noho izany Andriamanitra dia mitoetra ao an-tranony. Halleluia. Raha hitady an'Andriamanitra ianao dia any an-tranony izy tadiavina. Koa tahaka ny tranonao ihany. Halleluia. Halleluia. Asiokanina ao an-tranonao dia asiokanina koa ao an-tranon'Andriamanitra. Dia olona izay ny voady Jakoba tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra. Koa satria natsapa izy tranon'Andriamanitra ity dia nanao voady izy. Entiko ny ampahafolo-karena fitahiana rehetra izay omenao aho. Halleluia. Ny ampahafolony tao amin'ny testamenta vaovao mety misy be dehibe ny teny indrindra misy ihany hoe tamin'ny andron'ny lalàna ihany io ano izany dia tsy ilaina tsony ny fitondrana izany. Deutéronomia 4:20 andininy fa 2:20. Deutéronomia tiako mba ho raisinao tsara mihitsy fa hotahina ianao, tena hotahina ianao, hotahina mihitsy ianao manomboka androany. Ity afatra ity nandrasan'ny tompo. Deutéronomia 4:20 andininy fa 2:20. Deutéronomia
enamroapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa voanginao ny fafolo-karenanao rehetra. Rehefa inona hoe avy amin'ny vokatrao amin'ny taona fahatelo, izay taona fanangona ny ampafolo-karena. Dia omeo ny Levita omenan'iza hoe sy ny vainy sy ny kamboty ary mitondra tena izany mba hoany ao an-tanànao ka ho voky izy. Ary lazao eo anatrehany Jehovah Andriamanitra hoe efa navoakako avokoa ny zava-masina tao an-tranoko. Mila avoakanao, hiala ao an-tokantranonao ny zava-masina rehetra. Amen na sa tsy amen? Dia hoy izy, ka nomeko ny Levita sy ny vainy sy ny kamboty ary ny mpitondra tena araky ny lalànanao rehetra izay nandidinao aho, tsy nandika ny didinao aho na nanadino izany. Ny olona mandoa ny ampafolo-karena ka mamoaka izany hiala ao an-tranony dia makatoa ny didin'Andriamanitra izy. Aleloia. Tsy manadino izany. Tsy nisy nohaniko teo amin'ny fisaonako. Tsy akory mandalo misy maty fianakaviana ianao dia mandalo fahoriana ka dia miala tsiny tompo. Fa dia fodranomaso ty raha mitamba maty manana ny fianakaviana tena mandalo krizy maty dada ka dia vola damosina torovato nandiavana ny tenanay ka dia miala tsiny tompo. Fa dia hitanao ny fahoriana zao e ka dia tsy afaka nandoa. Fa milazainy ten'Andriamanitra hoe tsy nohaniko teo amin'ny fisaonako na nentiko ny voaka teo amin'ny faalitoko na nataoko fankananony maty. Fa efa niainy feon'ny Jehovah Andriamanitra aho ka nanao arak'izay rehetra nandidinao aho. Halleloia. Tany amin'ny testamenta taloha ngamba noho ianao ary be dia be ny fivavahana ankehitriny fa efa tsy andro lalàna tsony zao fa andro ny fahasoavana. Andro ny fahasoavana. Mahafantatrao moa ny atao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana dia manampy anao. Ny fahasoavana dia manampy anao. Ny fahasoavana dia misy hery manampy anao. Ny fahasoavana dia misy ositra manampy anao. Halleluia. Ny malemy tonga mahery, ny lafo tafatsoro. Halleluia. Ao amin'ny fahasoavana dia mampianatra anao anda ireo te-panatsy araka an'Andriamanitra rehetra. Tsy olona komintsony ianao ary tonga mahay ianao mandeha eo amin'ny te-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahononana. Mateo 7:20 Jesosy mihitsy mampianatra an'izany. Hoy zany mbala zao mampianatra an'izany Jesosy ka. Mampianatra hoe tokony andao ampafolo-karena mihitsy. Misy ako miteny Jesosy mampianatra an'izany mihitsy izy. Mateo 7:20 miara-mamaky tsika rehetra ary. Mateo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mamaky Isa 2:3 loza nareo mpanoran-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa mandoa ny fahafolosolila sy ny aneta ary ny kominina ianareo nefa navelanareo zay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Ireto ny tokony nataonareo nefa tsy tokony avelanareo irero. Mafimafy aleluia amin'izany. Ny fariseo mpanoran-dalàna dia fatrapitana ny lalàna ny Mosesy. Dia mandoa hatramin'ny ampafolony solila sy ny aneta. Solila sy ny aneta karazana anana madinidinika. Misy era veto mpivarotranana. Ohatry mizavatra madinidinika. Eny Analakely dia misy mivarotra zavatra madinidinika, kapoaka kely, tavoahangy kely, kapisily, skobedoilany fotsiny, fanjaitra, bokotra kely. Fa ireny ampafolony ireny hatramin'ny farany madinika vita ary varotra ny fariseo ny mandoa ny ampafolony ireny. Fa hoy izy adinonareo ny rariny, ny famirapo ary ny finoana. Eny tsara ary mandoa ny ampafolony izy tena tsisy mipika 20/20. Fa ny ary amin'ny finoana sy ny famirapo kosa dia 0/20. Eny tsara ary. Misy zavatra anankiroa eo, misy firy hoe andaniny ampafolo-karena dia ny andaniny ny amin'ny momba ny finoana sy ny famindrapo aty. Dia olona zay Jesosy hoe ireto manondro ireto ozy izy tokony ho nataonareo. Izy io tondrony io le finoana zay ve sa ohatrany miondrika fotsiny ino maraka ve nareo
Zay manotonao leloha tolo. Jereo tsara. Manondro izy, ireto izy, inona io? Finoana, famindram-po ary ny rariny. Ireto tokony ho nataonareo satria tsy nataony. Nefa tsy tokony avelanareo ireroa. De izy io reroa ataonan'io. Tsy tokony avela. Matao hoe tsy tokony avela, efa ataony, efa tazominy, inona io? Ampafolo-karena. Jesosy tsy nandao hoe aza atao. Tsisy ilaina ny ampafolo-karena e! Fa rariny famindram-po e! Tsy te hanao zay ianao a. Tenena fotsiny hoe za ty tena ty vola. Jesosy de mampianatra, tsy tokony ho avela nareo. Tenena leo kaikinao, tsy tokony avela raha navava, tsy tokony avela raha. Alleluia. Atao inona ny ampafolony? Hanina atao ao an-tranon'Andriamanitra izany. Atero. Ento ny ampafolo-karenanao. Entinao. Atao inona hoe? Enao no mitondra azy. Enao no mitondra azy. Tsy zany andeha tetokantrano ka hitondra tôbila na hitondra raha dia andeha ho any aminao. Fa enao no mitondra azy. Eto le izy. Avoay ao an-tranonao ny zava-masina rehetra. Dia raha inona ny tompo amin'izany? Alleluia. Dia ento atero any an-tranon'Andriamanitra mba hisikanina. Dia raha inona ny tompo? Atao inona hanina? Ny hoe hanina egalina fivelomana. Fivelomana ho an'ny levita, fivelomana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia misy teny ao ary amin'ny testamenta taloha. Meko an'ny levita, ho an'ny kamboty, mpitondra teny, mantra, sahira. Dia mieritreritra ny sasany hoe zay zany fa dia efa manino ianao tsy natao dia nena efa zaraiko manao ohatrany Pedro a. Efa zaraiko daholy. Fa ino tsara, tsy ianao no tsinjara, tsy ianao no mampiasa an'izany. Arak'izay tianao, fa tsy ianao ny tompony. Fa tao amin'ny fiangonana voalohany a, dia nentina ho eo atokotry ny apôstôly ny fanomezana rehetra avy ampino. Dia izy ireo no tsinjaran'izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4, 2 amby 30 ka hatramin'ny 7 amby 30. Halleluia. Halleluia. Ny fomba mety indrindra ao amin'ny Baiboly dia ny fitondranao ny voaloham-bokatra. Ny voaloham-bokatra sy ny ampafolo-karena. Deutéronome toko 4:20, andininy fahafolo. Andininy fahafolo. Eo amin'ny andininy fahafolo. Ary ankehitriny Jehova indro efa nentiko ny voaloham-bokatra amin'ny tany izay nomena ho ahy. Eo ambany izy dia miresaka ny ampafolony amin'izay. Ny voaloham-bokatra sy ny ampafolo-karena. Ny Baiboly dia miresaka mahakasika ny voaloham-bokatra. Dia raha inona ny tompo amin'izany? Alleluia. Io dia fanehoana fa Andriamanitra no lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Ny voaloham-bokatra dia an'Andriamanitra. Ny voaloham-bokatra eo aniza, misy faindrentsika tolo, faindrentsika malagasy hoe aza mitsako alohan'ny vazana. Miresaka lara-pamehana eo. Efa ndresana tamintsika mahakasika amin'ny lara-pamehana. Jesosy dia mampianatra an'izany hoe raha misy tian'iray ny reny zanany ny volany mihoatra ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy izy. Andriamanitra dia miady varotra mihitsy, izy no tokony voalohany eo amin'ny fiainanao. Izy no alfa, izy no alfa. Halleluia. Tsy nisy ianao raha tsy izy. Izy no nariana ny zavatra rehetra. Izy no miazona anao. Halleluia. Tsy ianao no mitondra azy, izy no mitondra anao. Tsy ianao no voaloboka fa ianao no sampany. Halleluia. Tsy amika nampatanjany hafanako reny any Jehova tompony maro. Miasa foana mpanao trano raha Jehova manao ny trano, miambina foana mpiambina ny tanàna raha Jehova miambina ny tanàna. Noho izany izy no voalohany. Halleluia. Zay manaiky an'izany tiako mba hideran'ny tompo izy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miresaka hatrany amin'ny testamenta taloha. Misy ny atao voaloham-bokatra, ary ny voaloham-bokatra dia an'Andriamanitra. Entin'Andriamanitra mitaiza ny olony hoe izy no lara-pamehana voalohany.
ny azy aloha no voalohany. Niniza hoe ny voalohany? Ny fitondrana ny voalohany bokatra no hitondrantsika ny ampafolony. Eny tsara. Anazy ny voalohany bokatra. Eny hoe ny ampafolony dia an'Andriamanitra. Manaiky an'izany ve ianao? Noho izany rehefa mitondra ny ampafolony ianao, larana fafiry eo amin'ny volanao, eo amin'ny lara-pamiaina rehetra, tia ny ofatrano, tia ny ekolazy, tia jirama, tia sakafonay, tia goteny ankizy, voalahatra ao. Fa manontany ianao aho, rehefa mamoaka mampiasa ny volanao ianao, neniza ny tokony avoakanao voalohany? Ny ekolazy ve? Ny ofatrano ve? Ny goteny ankizy ve? Voalohany bokatra. Rehefa mandony ampafolony ianao, dia ny voalohany ny ampafolo-karena ny voalohany bokatra tokony alohanao voalohany. Halleluja! Halleluja! Ny olona ny ampandao ampafolo-karena rehetra dia tsy manaraka ny olona io. Mandeha zao vao mandeha raha etsy dia efa mieritreritra trosa aloha, tonga anao dia nitrosa aloha dia ohatra ny tena kely sisa tiangalana tsy ampy io ary tsy maintsy hiditrosa indray izany. Rehefa antaninao dia mitovy daholo ny valim-panontaniana rehetra ny olona tsy mandao ampafolo-karena. Rehefa saina mijoro vavolombelona izy dia mitovy daholo izy rehetra. Pastera, tena tsy voaloha mihitsy le ampafolony. Fa rehefa mijoro vavolombelona kosa ny olona mpandao ampafolo-karena dia mitsotra izy fa nitahin'Andriamanitra izy hatramin'ny nandoavany ampafolony. Manoro hevitra anao aho, rehefa mandray vola ianao dia ny voalohany bokatra aloha avoaka, ny n'Andriamanitra aloha. Amen sa tsy amen? Zany aoriana dia ampafolony tonga dia ozany tena tsy aza miraharaha zany, avoay aloha. Halleluja! Tsy tokony anao fantaniana voalohany ianao, fa avoay voalohany aloha ny an'Andriamanitra, satria raha ataonao lara-pamiaina ny an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fandraranao, dia andeha araka ny filaharany ny zavatra rehetra ambiny. Amen sa tsy amen? Dia hitanao fa ilamina zavatra rehetra. Halleluja! Halleluja! Ianao hoe dia tsy malany. Raha vao mahazo vola ianao tonga dia ny voalohany bokatra ny an'Andriamanitra, dia veninao tsy faly amin'izany fe Andriamanitra. Ianao aza manao tompokotopoko nefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Na hitomantsy ianao Andriamanitra fiankofana, na dia tia apetaka ao amin'ny rindrina amin'ny na ino ataonao nefa ianao rehefa mahazo vola ianao ny tonga dia ny ianao tia tena. Avoay ny an'Andriamanitra aloha. Ny ampafolo-karena no voalohany bokatra takian'Andriamanitra aminao. Mpanjaka voalohany toko vita ambin'ny folo andiny fahavalo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko vita ambin'ny folo andiny fahavalo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Tsy vakitsika. Ny aminy namelomana ny Eli tamin'ny alalan'ilay vehivavy mpitondra tena. Alleluia. Tamin'io fotoana io dia tamin'ny fotoana nanoratana an'io dia nandalo krizy be fitotonganana ny toe-karena ary nisy mosary mafy. Nisy inona hoe sandray izay seho any tsy fantatro hoe nisy very asa ve nareo tato tsy haiko hoe nisy vakitrano ve nazonareo tsy fantatro mety ny orinasanao tsy fantatro mety miasa amin'ny karany ianao ary matahotra ny karany ankehitriny no zava-misy eto amin'ny firenena ary dia misy manomboka manakatona ny orinasany ary iny dia misy fiantraikany eo aminao fa te hilaza aminao fa ao anatin'ny fotoanany krizy indrindra averiko amin'ny fotoanany krizy indrindra ny tena fotoana fandoavana ampafolo-karena. Amen sa tsy amen? Halleluja! Eno kely sakafo indray mihinana sisa no tavela. Satria ny teny Eli manao hoe angalao rano dia rehefa nandeha naka rano iny aloha vita ihany iny satria nisy rano. Fa rehefa nandeha naka rano izy dia misy zavatra diniko seur, misy zavatra diniko raha nabavy zao anao mofo kely aho izy. Dia namaly mpitondra teny hoe pasteur tsy hanafenana ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao tsy hanafenana fa izay hitanao mifanena aminao eto dia
andeha haka kitay. Ary rehefa andeha haka kitay io dia anendo mofo koba kely eran-tanana sisa. Dia lilo zara raha mamando an'io. Dia io no hoaninay mianaka. Dia ho faty izay. Ray mahandro sisa. Ary tsy azo zaraina telo anay mianaka sisa. Dia ho faty izay. Raha izazo angamba ny anao an'izany aminareo reo. Za mba te hanao an'izany aminareo reo. Rahalahy Richard. Ataoko an'izany ianao. Fangambany tsy mbola nahita paster ohatrany ty. Tena tsy manam-pitiavana. Raha inao angamba sendra manao tena eo mavoanareo pastera amin'izao ndreo. Tsy mba taky ny pastera tamin'ny andron'ny rahalahy Daoda. Manao pastera tamin'ny andron'ny rahalahy Daoda. Raha kehitriny misy an'izany ngamba io ny tena tsy tiavako andreo sekta reo. Ny any aposinao ihany no alainy. Fa ino kely aho. Fa izao no lazainy Eli amin'ny 7:17. Pavakio kely azafady. 7:17. Isa 2:3. 7:17. Manjaka voalohany 7:20. Lalavitra be ve? Isa 2:3. Eo ihany. Eny tsara. Anaovy mofo kely ihany ao aloha. Ny ano atao voalohany aloha. Ka raha voninao any atao voalohany indrindra ianao lehilahy, miery mihinan-kanina be ianao. Tonga dia tapitra tsisy anay mianakavy. Fa anaovy ny alo zany atao voalohany laharana. Amen. Mihaino tsara ve ianao? Hoy teo ny fotoana tsara indrindra tokony anaovanao ampafolony dia mandritry ny fitotonganana sy ny krizy. Satria ahoana ny fomba ahavitanao ny krizy, ahoana ny fomba iainanao anatin'ny krizy raha tsy tahin'Andriamanitra ianao. Eo sasany mandalo dia iny tena satria ny krizy ianao tsy mandeha daholo ny fandraranao rehetra. Dia mieritreritra ianao fa afaka tsy mandoa ampafolony. Fa tena diso ianao ao anatin'ny krizy indrindra. Hoy izay ny ty tsy ampy anay intsony ity. Raha ty aty ary tsy ampy andoavanao hofatrano. Ka raha mampiasa. Fa toroko anao tianao voalova ve ny hofatrano, tianao voalova ve ny ka raha mampiasa. Tianao ve hinana. Amena sa tsy amen. Atao velony ny an'Andriamanitra aloha voalohany. Le loha voalohany bokatra aloha. Le ampafolony. Omeo. Halleluja. Miena ny karama, miena ny volamitra ho anareo mpivarotra. Dia hita mihitsy mahita mba mandehandeha tena hita tena maina mihitsy ny tsena ankehitriny. Tena leo kaikinao maina ny tsena sera. Dia valio izy. Ny an'Andriamanitra hoe aloha avy aloha. Amin'ilay kely iny mbola azo andoavana ny tompo iny. Avoay amin'iny olona ny tompo. Avoay aloha, avoay. Alleluia. Oka tsisy olay mpanatrika. Hoe miaina ny fidiram-bolanao. Eto dia miteny, hiaina ny fidiram-bolanao. Amen. Mpaminany eny mijoro eto anoloanao zao e. Sady andron'ny krizy zao, mety tsy ampy ray volana. Maro zany seredivise maro zany tsy ampy ray volana intsony satria miaina noho ny krizy. Fa izao mihitsy ny fotoana tokony andoavanao an'le izy. Avay le voaloham-bokatra aloha. Le voaloham-bokatra le an'Andriamanitra. Paola zany Jehova. Tsoritany koba. Halleluja. Tsoritany koba. Ary tsolany koba tsoritra ny diloilo. Dia raina ny tompo amin'izany. Mandrapilatsaky ny ranorana avy any an-danitra. Mandrapilamy ny firenena indray. Mandrapitsaka gouvernemanta vaovao. Hovotainao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsy nirahan'Andriamanitra Elia mba
hovatsiany ilay mpitondra tena. Andray manko rehefa maky an'io tsika dia mieritreritra hoe Eli ny vatsiana. Tsy any mihitsy re tompoko, tsy fitsinjovana ny Eli io, zay manaiky an'izany tiako mba hanao menina. Tsy Eli ny tian'Andriamanitra tsinjovona, fa ilay mpitondra tena. Tsy paster mety mieritreritra ianao za. Ohatra n'izao dia tsy manam-bola. Tsy manam-bola, sao tsy manam-bola izy ilay volako teo. Zao tsy manam-bola izy ianao. Firy manana ohatran'izao nareo reo? Nareo ary vao makaty am-piangonana dia le farany le maneno saona mody entinareo aty. Tsy famatsiana, mety mitoritena, vao mitoritena makasika ny olona dia ozany mety pastera indray mody le fiangonana. Tsy any mihitsy. Ianao no tiana hovatsiana, ianao tsy ny fiangonana, tsy ny mpanompon'Andriamanitra, any zavatra rehetra i Jehova. Halleluja. Dia raina ny tompo amin'izany. Fa ilay mpitondra tena ny tian'Andriamanitra hovatsiana. Nomen'Andriamanitra fahafahana ilay mpitondra tena mba ametraka ny ara-bolany amin'ny lama ara-baiboly mba ho fitaovana ahafahan'Andriamanitra mamatsy azy. Ilay mpitondra tena dia nampiasain'Andriamanitra mba ampiasa ny volany ao amin'ny lama ara-baiboly. Rehefa manomboka mianatra ianao mampiasa ny volanao eo amin'ny lama ara-baiboly dia Andriamanitra amatsy anao amin'izay. Halleluja. Halleluja. Nilaza tamin'ilay mpitondra tena Eli mba hanome ho an'Andriamanitra aloha. Andriamanitra naniraka any Eli. Jesosy dia miteny eny amin'ny Mateo 5:20 fa nonao dia nomenareo hanina. Nonao dia nomenareo hanina. Dia namaly ireo ondry hoe novina ianao nonaka nomenay hanina. Dia namaly Jesosy arak'izay nataonareo tamin'ny madiniko no nataonareo tamiko. Zay mandray anareo mandray ahy. Halleluja. Halleluja. Tsy nila an'ilay mpitondra tena Andriamanitra mba amatsy any Eli, satria efa naniraka goaiky hitondra mofo sy hena ho azy eny Andriamanitra eo amin'ny 7:7. Dia Andriamanitra ny teny fa ny goaiky anao melinanao. Zavatra tena sarotra ny zany. Iza mora kokoa, olombelona mamelanao sa goaiky mba alao saretsaina? Mora kokoa no hoe olombelona na dia mpitondra tena azy io manendy mofo, efa hita mofo, fa manontany ianao aiza ny atany goaiky jereo tsara nandritry ny 4 volana. Goaiky mitondra hena voendy. Mba eritreretinao anatin'ny krizy misy olona manendy hena na manao brosety dia misy goaiky maka an'iny dia tsy hoan'le goaiky ilay izy fa tonga ny any amin'iny. Mba eritrereto zavatra sarotra be zany frera, manareo mpiteny reto. Mba eritrereto zany, mba eritrereto fotsiny. Dia le goaiky avetsaka misy GPS robotika koa ka misy miguide. Dia makany amin'ny Eli zavatra sarotra be zany. Atako robotika sarotra zany tena sarotra be zany. Tena fahagagany zany. Karaha zany ary vitan'Andriamanitra. Noho izany tsy Eli mihitsy ny ten'Andriamanitra hovatsiany ty mpitondra tena ty, fa ty mpitondra tena ty mihitsy ny ten'Andriamanitra vatsiany amin'ny alalan'ny Eli mpaminan'Andriamanitra. Halleluja. Ataovy aloha ny voaloham-pokatra, avoahiny an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra aloha voalohany. Rehefa mandray vola ianao, tahiny ianao, ny ampafolo ny aloha avoay, ataovy voalohany an'Andriamanitra dia hitanao fa tsy ho lany io. Teraina tompo amin'izany. Zavatra roaloha no entiny ho anao. Voalohany famatsiana, faharoa fiarovana. Ten'Andriamanitra dia milaza fa hovako ny varavaran'ny lanitra, andatsako fitahiana manana ampiampy ho anareo, manana amby ary ambony.
rehefa voakanao dia isy ambony io, isy ambony. Halleloja. Ny voaloham-bokatra dia mahatonga fitombona. Ohatra, Andriamanitra dia nampitombony mofo 5 hazan-drano 2, ny tsara venao. Rehefa vita ny fivoriana, tamin'ny 2 mbola tsy rava ihany. Tamin'ny 4 mbola tsy rava, amin'ny 4 mbola tsy rava ihany. Tsy haiko mihitsy hoe inona tonga tsy amin'ny 4:05 ary no ny ariva ny andro. No ninona hoe ny andro? Dia nanomboka ny Petera zany, ohatrany lava loatra toriteny. Misy koa eto Petera, voajerena dia salamteny tao zao. Hitako iny tanana iny, sasa moa manao an'izay fa arako eravao amin'izay. Efa misy fomba fihetsika reo zany efa hitanay hoe pastera ohatry mifantoka loatra. Fanahy inona? Inona hoe? Dia lasa zany ny Petera ny teniny resaka taria, dia iza masandana miteny any Jesosy, ndana miteny any amin'ny Jesosy. Petera moa sasa io, dia avy avy any namonjy ety amin'ny pilipitra ety. Mazy. Inona zay Petera? Efa riva, reo olondreo efanona, teny efanona. Ravao amin'izay. Marina tokoa Jesosy. Fa mba andeha hividy hanina. Efanondreo olona. Ozy izy. Fahano. Aleo nareo mamana azy. Fahano reo olondreo. Jesosy dia lasa nandetana. O rahalahy, avy fahanontsika hoe inona? Fahano. Jesosy ve normaly? Fahano. Dia ahoana rahalahy. Tsisy ninina dia inona ny any aminao? Zay ny baiko ny tompo. Hoe fahano. Dia inona zao ty sandwich kely mofo 5 hazan-drano 2. Ty zao io rahalahy kely io, io rahalahy io zao mandresy zao ny mba nandeha nividy zavatra kely tany any. Tsy naharitra fivoriana izy dia nona dia lasa nitsorika kely tany dia tiany mba nentiny avy any. Ty zany ndana tenena amin'ny Jesosy. Sao dia veriny hoe mandaingy tsika. Ndana tenena. Lasa ndray. Tompo, mofo 5 hazan-drano 2. Petera rehefa saika nihinana an'le izy. Fa noho ny amin'ny teninao. Eto ty Jesosy, eto ty. Alleluia. Kely fa nentina. Avay aloha ny an'Andriamanitra. Anaovany ny asany. Halleluja. Dia niraisiny Jesosy dia nisaorany. Maro aminareo raha vao kely ny vola azonareo, tsy mifanaraka amin'ny fandaniana, dia monimonina. Maninona hoe? Tova zao ny molotro. Karaha manao tokony roetsy, valen'olona, rahetsy. Dia mieritreritra hoe tsy tokony andao-pafolo-karena ianao. Tsy marina zany. Fa nomena an Jesosy hoe eto ty. Dia nentiny iny. Tsy mbola nisy nina andreo zay ty tokony ty nivatsinay ty dia niny. Oaka, meo an-tompo. Aza mbola mihinana aloha. Enao vao mahazo hitany tompony, enao vao mahazo vola. Ty mba nahazo vola. Tonga dia efa ela rangany anana foana. Aleo tonga dia hiditra atao amin'ny gastropizza. Kibo atsena. Avoaly meo an-tompo aloha. Dia rehefa nena atao amin'ny tompo dia nisaotra ny tompo. Tsy nangataka izy hoe ampitombo io. Misaotra izy. Mila misaotra ianao. Misaotra fotsiny ianao. Alleluia. Dia atoloro am-pelantanan'ny tompo. Ny fahagagana, ny fampitombona tsy teo am-pelantanan'ny tompo fa teo am-pelantanan'ny mpianatra. Amen sa tsy amen? Rehefa nivavaka izy dia ty nantso amin'ny Petera. Avy ianao Petera, ianao mihitsy. Io dia nizarainy. Dia dia mena. Dia silany mena Petera. Silany makatsy. Zarainy. Tapatapahany Jesosy makatsy. Zarainy. Dia nireri koa manilaka koa makary. Dia ataovy 50. Ato sao 50, raha ireo 50 nareo. Dia ato amin'ny ramatolo voalohany. Iny aloha ny andramako izy Petera. Mena. Dia silany. Dia manilaka. Dia ilay silany vao tonga ery dia lasa ngeza be. Dia miverina amin'ny plasiny ihany indray ilay am-pelantanana. Silany. Dia miverina amin'ny plasiny iray. Gaga Petera. Mety sady mikiboko Petera amin'io. Dia mieritreritra izy hoe efa ny tanany fezany voaray izany.
tena mbola nofinofina. Halleluja, halleluja, itoby any an-tananao any. Halleluja, halleluja. Voaloham-bokatra aloha, voaloham-bokatra. I Abela dia nitondra ny voalohan-teraka, fa Kaina tsy nitondra ny voaloham-bokatra. Nahoana no nakasitran'Andriamanitra Kaina sy ny fanatiny? Nahoana tsy nakasitran'Andriamanitra Kaina? Nahoana no nakasitran'Andriamanitra Abela sy ny fanatiny? Ary nahoana tsy nakasitran'Andriamanitra Kaina sy ny fanatiny? Voalaza fa Kaina dia nitondra ny vokatry ny tany, fa tsy nitondra ny voaloham-bokatry ny tany. Tsy mandopa folo-karena. Teny elo akaikinao, Kaina tsy mandopa folo-karena. Ny voalohany dia an'Andriamanitra. Inona ny an'Andriamanitra? Ny ampafolony. Amen sa tsy amen? Nahoana ny Kaina nanao an'izany? Toe-po io, Joda 1:12. Lozany fa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina izy. Toe-po mihitsy io. Ny fanomezan'ny Kaina le zavatra nentiny vokatry ny tany. Inona hoe? Ny zavatra ataonao dia miteny. Tsy ny vavanao ihany no miteny. Fihetsika miteny. Ny zavatra ataonao miteny. Halleluja. Ny fihetsika ataonao dia mafy lavitra mihoatra no niteneninao. Zay mahatonga amin'ny Baiboly oka tsy tia amin'ny tenina amin'ny lela fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ny asa ataonao no tena manamarina ny zavatra lazainy vavanao. Ny zavatra ataonao no miteny lavitra mihoatra noho ny teniteneninao. Koa ny fanomezan'ny Kaina dia miteny hoe hoentiko izay tiako. Manina tsara hoe? Mafimafy moa e. Amin'ny fotoana izay tiako hitondrana izany. Verena? Ambaro amin'ilay voalohany. Misy sa roa teny? Averina ndray mandeha mafy tsara. Atao amin'ny raha rehetra ato isa roa telo. Io dia moa tsy tenenina tsara amin'izay za tsy Kaina ka. Kaina dia izay no hevitry ny fanomezana. Entiko izay tiako. Amin'ny fotoana hitondrako tiako hitondrana izany. Tsy nakasitran'Andriamanitra Kaina sy ny fanatiny satria tena toe-po io. Ny zavatra nomeny sy ny toe-pony. Noho izany, ao ambadiky ny tsy fahakindoavana ny ampafolony ary ny fitondrana izany ho voaloham-bokatra dia misy fikomina sy fitiavam-bola. Ao ambadiky ny tsy fitondranao ny ampafolony ho voaloham-bokatra dia misy fikomina. Misy inona hoe? Sy fitiavam-bola. Nodidina isika anome ny ampafolony voalohany ho an'ny fiangonana. Mariky ny finoana io. Hebreo 1:14. Finoana no tao amin'ny Abela ka nitondra fanatitra tsara izy. Engane mbao tsara ny fanatitrao. Engane tsara ny fanomezanao. Engane mbao tsara. Ahoana ny atonga ny fandoavanao ampafolony no tena tsara. Aza atao farany. Atao filaram-pamena. Voalohany. Voalohany. Fa firy hoe? Telaza aminareo aho mila finoana ny fanomezana ny ampafolony voalohany ho an'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny voalohany rehetra, koa ny ampafolony voalohany tokony ataonao. Teraina ny tompo amin'izany. Ohatra Jeriko, Joshua 4:7. Jeriko no tanàna voalohany ao amin'ny tany Kanana. Amen sa tsy amen? Izany no nahatonga an'Andriamanitra fa ny volamena rehetra ao dia atao Rema, atao Anjova, volamena, volafotsy. Zay maka an'iny dia voaoziny. Inona ny antony? Zanak'Israely dia naka nandroban'Andriamanitra dia voaozina inareo ray firenena hoy Jehova. Zay naka ny tao Jeriko, tsy haiko ry mieritreritra hoe tsy haiko hoe volamena ny mpanompo sampy io. Azavata tsy any mihitsy ny lalany. Fa maninona no be dia be ny tanàna azo nrobaina dia nomena zany. Fa maninona Jeriko? Satria Jeriko no voaloham-bokatra. Dia raina ny tompo amin'izany. Io tanàna voalohany. Halleluja. Nangatan'Andriamanitra ho azy tamin'ny Abrahama ny voalohan-terany dia Isaka.
Ary rehefa nanao izany izy ny vokany, Genesis 2:2-5 ka hatramin'ny 7. Dia niotso any Abrahama fandroany ray Jehovah ka dia niteny hoe ny tenako ny anianako satria tsy narovanao any zanakao, dia io tahiko amin'ny fitahiko ianao ny taranakao dia maro taky ny kitana eny amin'ny lanitra ary taky ny fasika any an-dranomasina, azo vavadiny fahavalonao ane. Halleluja! Inona fahavalonao eo amin'ny arabola fantana ve? Inona aretina ve? Zany mandany fa ho teneniko mafy ny valala tsy andany ianao. Halleluja! Ny voalohan-teraka sy ny voalohan-bokatra dia maneho ny ampafolo-karena izay maneho ny sorona nataon'i Jesosy ho antsika. Jaona 7:20. Toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany latokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ny voalohan-teraka Andriamanitra, zanany lahy zanany vavy itsika, Jesosy ny lamatoa, ny voalohan-terany dia natolony. Manome lesona ho antsika Andriamanitra. Halleluja! Izareny mba vonona anome ho an'ny tompo. Matsangano ambony tanany akavana. Baka lehilahy rahalahy anankiroa ato amin'ireto mpitendry reto. Ianao dia ianao dia ianao. Avianareo telo rahalahy eto. Angakaingana. Za dia manambady. Angakaingana milahatra kely eto nareo. Todika ka makaty amiko aty. Za no mitady anareo. Manambady aho ataontsika hoe any aty Madagasikara izy za any Frantsa. Amen. Ino tsy mba misy manao ato amin'ny rahalahy dia tena tsy azoko mihitsy. Any Frantsa aho dia mandefa vola aho ho any amin'ny vadiko. Mandefa vola any amin'ny vadiko aho fa tsy ataoko direct any aminy. Tsy ataoko fa ameko an'ireto rahalahy telo reto matoky anareo telo lahy dia ameko anareo le izy. Dia izao reto aloha le izy. Mahita tsara ve nareo? Totiany ary amin'olona ary nareo hitana. Ataovy an'izao le izy ho hitany zareo tsara. Vola avy ety amiko. Ao tsara tsika rehetra. Ireo vola reny dia ameko azy mba omeny Andramatoa. Amen. Azonareo telo mirahalahy zay. Fa izao ana reny volako reny fa ny 70 isan-jato tazoma anareo. Zavy tsy mahafaly anareo frera. Fa ny ray alina ihany nomenareo amin'ny madamo. Fa za tentenanareo aminy sekretsika. Ao ary ianao manome. Ianao tsy manome. Zany tsy dia matoky anao frere. Ianao tsy anome. Ry koa eo koa ry. Dia andana ameo azy. Andana ameo roa alina aloha izy. Roa alina. Averitsika ny ray alina rehefa avy eo. Anananao ray alina rahalahy. Tenitenao. Ilay ray aty afovoany moa dia tena tsy manome mihitsy. Manara roatra izy tsy fantatry madama le izy. Sekretsika fotsiny zay. 10,000 menazy. Tao mazava le compte. Madama zany tokony azo 3 alina zay ve? Ohatrinona ny azonao madama? Ke tsy mety. Nandefa teny amin'izay izy. Za zany mieritreritra mandeha. Allô. Efa lasa ny volanao série 3 alina. Ohatrinona ny azonao? Ai. Marary ny foko. Marary. Fa inona tsy mihiby. Ohatrinona miano azy? Ray alina. Efa miko ray alina ino zany. Tena matoky ianao. Nanome sa tsy nanome? Eto aty. Ohatrinona mianao ohatrinona? 10,000. Tena atao izany ambony.
eto ty tony ambony tony tsy mahavoa mihitsy reto zao amin'ny volana manaraka de zao tonga de meko anao reto ranga aloha ianao tonga de mandoa azy de tazomy ray alina zany telo alina zany amenao azy dia ohatrina zany ny 7 alina sy ray hetsy tazomo anao isaky ny ray volana isam-bolana izy ray hetsy no azony fa satria matoky izy dia lasa nalefako any daholo reto frera tsy mahavoraha mihitsy reto dia naleoko mena azy 7 alina sy roa hetsy anazy ny karamany lasa nataoko 3 amen ndanaralahy tonga de mipetraka amenay rehefa rafaka rana reto tsy mahatoky reto beba halleluja farainareo ka amin'io ray volan'io de miomaninareo fa hoe sorony tompo reto tsy nandory sy natoky reto reo sara manahoana fivelomana kely ka raha vo mitaraina iza ny vadiny ny fiangonana no ny amin'ny fiangonana de alefany any aminao aloha de tsy 100 no ny afitiavany anao omeny tazomo anao fa ny ampavolotsy ny alefa any amin'ny vadiny amena sa tsy amena amena sa tsy amena ka fotoana ianao tsy omenao madamo ianao tsy tiako miatra amin'ny madamo tonga de nareo very vitatreo ny aminareo amin'ny rahalahy fa raha mibebaka ndray nareo minjako fo nareo de testeko ndray nareo raha lasa nabavy amin'ny tompo ny vola tonga eo aminao de fizana toetra teny leo kaiky anao fizana toetra te ilaza aminao aho isaky ny mahazo vola ianao dia manao fanadinana mijery anao ny tompo mijery anao ny tompo miantsara ve anao ny zavatra rehetra omeny tompo anao dia fanadinana avokoa ka ny testeko le rahalahy teo andray aloha ny tonga de nahavoa avereny ino rehefa rava alleluja izareo mba vona andeo matoky zamino fa matsy be de be Andriamanitra mila 10 miliara fiangonana vadiny Kristy ho zaraina amintsika izany 10 miliara fois 10 100 millions afafeto amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy izy nisy 100 tazomo anareo fa ny ampafolony any ameo any vadiko iza reny mba atoky iza no atoky zay volona atoky tiako mba hitsangana izy volona atoky venao volona atoky venao volona atoky venao afaka mitondry amin'ny tompo mihitsy ianao ny atsasany mihitsy tonga de alefaso aty amiko Andriamanitra ho ataony tompo aminao zany ho ataony tompo aminao zany mba hivavaka isika tiako tompo anao zay mahafaly anao te feoa ho tonga fanakara asandrato ny tananao ny mafaly anao ny mafaly anao ivavatsika rehefa aveo mafalaka ome amboninahitra ny anao fovoatra amin'ny asa tsara rehetra fony aloha no natolony ho any tompo dia aveo ny fananany ny tena makasika ny fon'Andriamanitra dia ny fiainanao ny fonao atolotra ho azy itondra ny voaloham-bokatra ho any tompitsika ny lalaka fitondratsika ny
full voalohany an'Andriamanitra. Manokana eo. Halleluja. Narivavaka isika tenena manao vavody ianao bepa kanisy misinety dia manompo vavao indray ino ty volana ity mitondra ny voaloham-bokatra tompo ho ataoko lara-pamena eo amin'ny volako ny anao tsy tserina kely na be ampio toky ampio alaratana ampio fely fanatsananao tompo ampio anao finono sotra Jesosy sotra Jesosy sotra anao aseonao anay zava-kafa tsy voaosina ny amin'ny fiangonana ho tahinany amin'ny fiangonana amatsy ny fitondratena sy ny kamoty eto anenao zay rehetra ho ilay fiangonana eto ane eo alefanao amin'isa tokantrano asanato ny tananareo raisy ny fitahina rehetra amin'izay zavatra atao tompo amin'ity fiangonana ity eo amin'ny fitombon'Andriamanitra foloeny izany dia ho sarainy any aminareo tsirairay avy ho sarainy any aminareo tsirairay avy raisy samy mandray ny fitahi tompo raisiko ny fitahina tompo ny tetikasanao rehetra ho amin'ny fiangonana zay volanany eo amin'ny tombonao foloeny dia zarao aminay fiangonana tompo ary izay atoky amerina ary an'olotra voalohany indrindra voaloham-bokatra dia ny ampafolony zany akatoa Jesosy akatoa Jesosy akatoa Jesosy raha izato toetra ianao dia voaka tahaka ny volamena ampeo matoky amin'ny kely mba ho mpanapaka ny be tompo sayanana kumekwana kiuvini fukusia masiku anazatena mifayana Pastorana isika amin'izao fotoana izao ny fomba tsara ahafahanao miaso ny voaloham-bokatra aoka tsy saraka valopy ianao raha ohatra ka sarotra aminao dia aoka tsy saraka valopy foana ianao any anaty poketranao any raha misy fomba azonao atao moa dia vao maika tsara amin'izay zavatra rehetra omeny tompo anao karamana vola omeny nanao ohatra mahazo roa alina ohatra dia tsy akory tonga dia nona dia andeha hividy pizza na hividy kafe tapa misy ronono raha mahazo roa alina zao dia 2 fa tsy tokony ho vakiko iny ka ny kafe ny mamaky an'iny voalohany fa ny mamaky an'iny voalohany dia ny ampafolony ao tsara ve tsika rehetra ao tsara ve tsika rehetra ninao vidy kafe dia mividy dia farany saika lany tompo sotra anao tompo saika lany dia iny tsy zay fa manokana valopy dia ty ataovy madiniky dia tonga dia alohan'ny isoronao kafe isorony ny tompo dia ataovy anaty valopy dia atao okanana an'izay foana ianao satria anao tsy afaka hiazakazaka ty an-tranon'Andriamanitra mba ataovy ange zany za miteny aminao fanakely rehefa matoky ianao hitanao fanao zava-dehibe ny tompo maro aminareo tsy nanao an'izany marina ve zany atsakanao tany zay tsy nanao zany hatramin'izay za aloha nanatiny hitanao amin'izany fa hotahiny ianao tsotra fotsiny esory voalohany aza vakina mihitsy voaloham-bokatra ny tompo aloha oka tsy saraka valopy ianao fa za miteny fa
ho fenony tompo foana ianao ary ahita ho aloha foana ianao isaky ny alady. Za zao te efa misy ato fa tsy atoroko anao dia ataovy zany dia ho tahiny tompo ianao. Ndao tsika rivavaka misy ka ny anaty izany paster ohatrany alefaso aloko